Fa mitsidika ny tokantrano tompoko lahy tompoko vavy latrany araba vetrany dia manasanao naraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany ary omenanao moa ireo vaovao izany songadina tamin'ity androany ity. Tsy tonga ho azy ny fanapahan-kevitry ny SADC ny hanomezana fampitsoran-keloka faobe ny filoro Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana araka ny nambara ny maître Anitra Razafimahantsoa nisy ny fangatahana izay tonga tany amin'ny SADC araka ny nambarany ity mpisolo vava ity ny andinijin'izay vetrany ary. Tsy tonga ho azy ny fanapahan-kevitra izay nataon'ny SADC ny tokony andaniana lalàna manokana ho an'ny fampitsoran-keloka faobe ho an'ny filoro sy ny miaramila araka nambaran'ny maître Anitra Razafimahantsoa mpisolo vava ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nisy ny fangatana nataony avy amin'ny ankilany tamin'ny SADC mikasika izany araka ny nambarany hatrany. Nisy fangatahana nanomboka tany Maputo zany hoe fierovatena na précaution na prévention natao nanomboka tany Maputo ary natany Seychelles mbola nisy izay fangatahana zay ohatra hoe garantie na contrepartie ihany koa ny décision izay ho raisina satria ny plainte nisy mikasika an'ireny olona mpitondra sy nomena an'ireny amnistie ireny tsy eto Madagasikara ireny tsy eto Madagasikara fotsiny ny plainte fa nisy na any amin'ny tribunal SADC na any ivelany na any amin'ny cour pénal international sy any amin'ny sehatra eto Madagasikara misy izany plainte zany ka raha vela andeha reny plainte rehetrarehetra reny dia fantatsika fa tsy maintsy misy didim-pitsarana foana hivoaka kanefa izay ve mahavahantsika amin'ny crise tsy verina tsony ve ny crise mbola hiverina ve ny crise zany rehetrarehetra zany natonga SADC namoaka an'ireny décision reny hoe prévention indrindra fa koa tafiditra anatin'le apaisement politique satria iny amnistie générale menan'ny président Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina ary indrindra ireo miaramila ireo tsy miaramila migadra ihany mila ndray fa misy miaramila maro satria amin'ny lalàna moa zany dia considéré hoe tena crime zany coup d'état zany. Reny zavatra nitranga tamin'ny 26 janvier reny crime reny zavatra nitranga tamin'ny 7 février tsy président Marc Ravalomanana ny responsable fa misy responsable ihany koa tao anatin'ireny PDB ny zavatra nandeha niseho tao anatin'izay crise zay nisy fahafatesana olona tao nisy acte PDB izay considéré hoe crime na infraction na délit marobe ka izay rehetrarehetra zay zany natonga SADC zany hoe niraisiny amin'ny ankapobeny ho an'ny olona rehetra izay nitondra sy heverina fa tompona andraikitra tao teto firenena amin'ny zavatra nitranga rehetrarehetra dia nataony général izay amnistie zay mba ho prévention surtout ho fiarovana ino moa zany fitena zany hoe prévention zany fiantoana meloa ny zavatra mety hitranga. No marian'ny maître Anitra Razafimahantsoa fa tokony lalàna manokana no olaniana mikasika amin'ny fampitsoran-keloka ho an'ny filoro sy ny miaramila raha ny fanambarana nataon'ny SADC farany teo. Mazava tsara ny zavatra nitenenin'ny SADC ao anatin'iny déclaration iny dia hoe mangataka ny parlement hifidy an'io loi d'amnistie io amnistie générale io zany io loi d'amnistie générale io zany dikan'izany dia hoe ny parlement zany no angatahany hifidy an'io fa na zanaty zany ny fetsoana ny parlement dia tsy maintsy miankina amin'ny gouvernement ihany zany dia ny gouvernement tsy maintsy hanao session extraordinaire ampiantso ny parlement indray zany hanao le session extraordinaire ahafahana mifidy an'io loi d'amnistie io ary zay fanaovana an'izay fetsoana ny parlement zay décision politique zay zavatra zay ary tsy maintsy tokony atao alohan'ny fifidianana satria tsisy fifidianana andeha raha tsy mandeha tsara io amnistie io mazava tsara zany ny lalakombana amin'izay fotoana zay hoe tsy mbola hisy indray olona ho enjehana olona ho sakanana olona tao an'izao ety sy eroa fa dia mazava iny raha samy de bonne foi zany dia tsy tokony misy interprétation. Ny tiako tenenina farany ihany koa dia hoe itsika malagasy indrindra zany zay olona voatondra ao anatin'io article ny voalaza SADC ny point 7 ao anatin'io déclaration nataon'ny SADC farany io tsy mananjo interpellé na ingataka ny SADC hoe justifie ny antony hanomezana amnistie tsy anjarantsika no miteny zay itsika no manao compte rendu amin'ny SADC amin'ny zavatra zay ataontsika amin'ny zavatra vita sy tsy vita ao anatin'ny tondrozotra. Ho an'ny maître Anitra Razafimahantsoa dia tokony tsy maintsy tanterahana mialohan'ny fifidianana ny fanomezana fampitsoran-keloka faobe mba hialana amin'ny fanenjehana na fanakanana ny olona tokony hilatsaka amin'ny fifidianana.